Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany ary ny fiadanana ho antsika tsirairay avy tonoina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany. Ho tanteraka amintsika tsirairay avy hivavakintsika. Jesosy eo amin'izao ora sy fotoana izao misaotra betsaka anao indray ny amin'ity ora sy fotoana izay nomenao ahafahana miaino anao. Misaotra iray satria Andriamanitra be fitiavana ianao ary mikatsaka mandrakariva ny asambatra anay ary tsisy fahasambarana afa-tsy izao Jesosy dia ny mihaino ny teninao izay mahavelona anay ho teny tonga nofo olona aty anatinay ary ho fiainana ho anay mandrakizay. Misaotra iray mitenenena tompo fa vonona iainanao izay. Halleluja. Amen. Ny tenin'Andriamanitra omena antsika androany dia hitantsika ato amin'ny Romanina toko 9 andiny 7:30 izay milaza hoe kanefa amin'izany rehetra izany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Manoatra noho ny mpandresy. Misy ny fandresena ary zavatra katakin'ny olona maro ka tsan'ny olona fatratra amin'izao fotoana izao dia izany fandresena izany ao anatin'ny fiainana. Faly ery rehefa mandresy ny olona miatrika compétition anankiray ohatra ny mpanao baolina dia tena manomana fatratra alohan'ny hatrehana ny compétition. Ady ny olona le manao aramaso na ady ireny hiatrika compétition ary miandrandra fandresena ary izay ny tena victoire hoe ho mpandresy manomana fatratra ny vatana, manomana fatratra ao anatin'ny fotoana, mandany andro, mandany ora, mandany fotoana anomanana mba hatanteraka ny fandresena eo aminy. Fa eto Andriamanitra tsy vitany hoe fandresena fotsiny no teneniny fa manoatra. Mbola mihoatra noho izany fandresena izany. Raha faly ianao rehefa mpandresy dia mbola mihoatra noho izany ny fifalianao izay ampanantenan'Andriamanitra fa omenanao ho azy amin'ilay lalan'ilay tianao. Tokana nefa ny lalana tsy hoe amin'inona ilay fandresena fa amin'ny lalana. Izany hoe efa nisy lalana hoe io manoatra no mpandresy io dia amin'ny alalana, izany hoe ny lalana azonan'izany amin'ny alalan'ilay tianao ihany. Isan'ny tena tianao. Ianao ve mieritreritra fa misy olona tena tianao? Ianao ve mieritreritra tena tianao ny olon-tianao? Ianao ve mieritreritra tena izay ny tena tianao indrindra ny zanakao, ny ray aman-dreninao, ny namanao, ny olombelona dia voafetra ny fitiavana. Ary tsisy manana fitiavana lehibe mihoatra n'ilay zanaka latokana, mihoatra n'Andriamanitra. Tsisy manana fitiavana, tena fitiavana lehibe. Izany hoe manolotra ny aina hamonjy ny sakaizany izany. Jehovahandriamanitra nanaiky hanolotra ny zanany mba ho sorona hamonjy anao. Ilay zanaka nanaiky ho faty noho ny aminao. Tena tiany. Fony tsy nisy akory ianao nefa efa tianao izy. Fony tsy ary akory ianao nefa tianao izy. Matoa izy namorona anao. Nataony mitovy endrika taminy. Dia satria lehibe loatra ny fitiavana. Fa nanin'Andriamanitra namorona ny olona hitovy endrika taminy. Tao anatin'ny zavaboary rehetra no foroniny. Maninona ianao no nataony mitovy taminy? Satria tiany ianao. Tsisy mihitsy hoe dia ataoko tena mitovy amiko. Fa tiako, matoa tiako hitovy amiko. Noforon'Andriamanitra ianao hitovy endrika aminy satria tena tiany. Fony tsy ary akory ianao nefa tiany. Fony tsy nisy ianao nefa tiany. Namorona anao izy hitovy aminy satria tiany ianao. Ary izay nofo izay fitiavana ianao izay dia tiany ianao ho tsara, tiany ianao handroso, tiany ianao ho mpandresy, tiany ianao tsy hijaly. Tsy zakan'Andriamanitra mijery ny fahorinao. Tsy zakan'Andriamanitra mijery ny alaherinao. Tsy zakan'Andriamanitra mijery anao hiady lava ao anatin'izao fiainana izao. Inona ny adinao amin'izao fotoana izao? Ary tsisy olombelona angamba miaina eto ambonin'ny tany dia miteny hoe tsy manana ady izy amin'izao fotoana izao. Ao anaty ady tsika amin'izao fotoana izao. Ary ny ady rehetra rehetra tsy fahitanao hatramin'izay io. Hitanao ankehitriny.
Ary eo anaty ady ny olona rehetrarehetra, na izy izy. Misy ady, karazana ady maro samihafa hita eto amin'izao tontolo izao. Ny ady ara-nofo, ny ady ara-panahy, ny ady amin'ny fakam-panahy, ny ady maro samihafa tsy voatanisa. Eny fa na dia ao anatin'ny ankohonana azy, eny fa ny manodidina rehetrarehetra azy, ny ady ao anatin'ny asa, ny ady rehetrarehetra, ny fanenjehana tsy voatanisa. Misy ady ary manana ady ny olona rehetrarehetra. Fa amin'ny fomba ahoana ny andresenao an'izany ady izany? Amin'ny fomba ahoana? Amin'ny fahaizanao ve? Amin'ny fahalalànao ve? Amin'ny herinao ve? Voafehitra izany. Ary indraindray misy zavatra tsy ho vita mihitsy. Indraindray misy zavatra mahavery hevitra hoe tombo tsy vita ity. Fa izao Andriamanitra mampanantena anao. Manoatra no mpandresy ianao amin'ny alalan'ilay tianao. Raha tsapanao ny fitiavan'Andriamanitra, raha tsapanao ilay tena tianao, ka ekenao izany. Raha tsapanao izany misy tena tianao ary mahavita ny zavatra rehetra. Ilay tianao izay mahavita ny zavatra rehetrarehetra. Ilay tianao izay mahavita an'izay tsy takatry ny sainao. Ilay tianao mahatanteraka ny izay tsy ho eritreretin'ny sainao mihitsy. Mahavita ny zavatra rehetra, n'inona adinao, mahavita, mampandresy anao ary manoatra ny mpandresy azy. Androany miteny aminao ilay tianao. Androany miteny aminao ilay tena tianao hoe mijery dia voavonjy ianao ry zanak'olona. Androany miteny aminao ilay tena tianao hoe anangatoloro ihany fonao. Ary eo ka masino faly hijery ny lalako. Efa mba nijery ny lalan'Andriamanitra ve ianao? Efa mba nijery ny lalana nalehan'ilay tena tianao ve ianao? Efa mba tena tia azy koa ianao ka natsapa hoe tena tiako koa? Dia mba hanolotra fitiavana ho anazy koa. Izy tianao foana ary izay Andriamanitra fitiavana azy. Ary tsy manery anao izany izy. Tsy miteny anao izany hoe tsy maintsy tiavo ahy, tsy maintsy manaiky anay, tsy manery anao izany avelany ianao, andany. Ataovy izay tianao fa omena safidy fotsiny. Omena safidy ianao izay tianao. Safidinao no mitondra ny fiainanao. Safidinao no mamaritra ny fiainanao manontolo. Hoe aiza ny tianao aleha? Aiza ny tianao ombana? Aiza ny tianao andehanana? Safidinao mamaritra. Fa raha ny safidin'Andriamanitra no ekenao, nekenao ny antso, nekenao ny fitiavany. Raha ny safidin'Andriamanitra no nalehanao, dia izay ianao no tena hita fiainana, ary izay ianao no tena mpandresy. Tsy midika hoe tsy misy ady, tsy midika hoe tsy handalo ady, tsy midika izany hoe tsisy ady intsony. Fa ny ady eo amin'ny fiainanao dia apody, voninahitra mavesatra ho anao. Fa ny ady mandalo eo amin'ny fiainanao dia mampitombo anao, mahatonga fahatsarana eo aminao azy, mahatonga fandresenao anao toy ny fanazarana iray nataon'ny olona iray hiatrika compétition, hiatrika fifaninanana. Ary rehefa nanao fanazarana fatratra izy dia manantena hibata fandresena. Dia ohatran'izay koa ireny. Rehefa tena miankina amin'ilay tianao ianao ao anatin'ny fahazarana dia toy ny fanazarana ihany. Ireny ady sy ny olana zavatra maro samihafa tianao ireo. Hitondranao any amin'ny fandresena ireo, hitondranao hitombo ireo, hitondranao amin'ny fahalebiazana ireny, hitondranao amin'ny voninahitra ireny, hitondranao amin'ny fisandratana ireny. Ary izay ny antony ireny. Ary izay mahatonga n'Andriamanitra miteny hoe misaora amin'ny zavatra rehetra. Satria raha tsapanao hoe ireny zavatra mandalo amin'ny fiainantsika rehetrarehetra ireny anie, ny olana atrehantsika, ny ady atrehantsika, dia hitondra antsika amin'ny voninahitra, mankany amin'ny voninahitra. Raha miankina amin'ilay tiantsika, raha miankina amin'ilay Andriamanitra tiantsika, dia hitondra antsika amin'ny voninahitra, hitondra antsika amin'ny fandresena, mahatonga antsika ho mpandresy ireny amin'ny alalan'ilay tiantsika. Raha tsapantsika izany. Tsy haiko ianao, efa tsapanao ve izay ny fitiavan'Andriamanitra izay?
tsy haiko ianao efa tena tsapanao ve, efa nekenao ve, efa tena narahanao ve? Satria ny porofom-pitiavana Andriamanitra zao nanome porofo lehibe, tena hoe preuve hoe ahoana ny tena anaporofoko aminareo hoe tena tianareo aho. Faratampony ny preuve nomeny hoe omeko ny zanako lahatokako mba hamonjena anareo rehetrarehetra tsisy hoverina iray aza. Ary ianao, inona koa zany ny porofo izay omenao an'Andriamanitra, anaporofonao hoe tena tianao Andriamanitra? Inona porofo efa nomenao, inona porofo tena efa naseho anao? Ary ny porofo lehibe koa dia hozy izy hoe rehefa tena tian'Andriamanitra ianao dia manaraka ny didiny sy ny fitsipiny ary mandeha amin'ny tahotra sy ny ovitra amin'ny fanarahana azy, manaiky izay lazaina. Tsika izao rehefa manana olon-tiana, rehefa tena tianao ilay olona anankiray, ary rehefa olona tena tianao no miteny ianao na mananatra anao dia tena hoe tiantsika mihitsy, manaiky avy hatrany. Ohatra ny hoe tena hampaneky ny fitiavana ho azy izany. Rehefa olona dia haintsika izany fa Andriamanitra tsy vitantsika manaporofo ilay fitiavana. Rehefa Andriamanitra dia tsy haintsika mihitsy manaiky hoe ohatra ny ahoana ny porofo fitiavana omentsika n'Andriamanitra. Hanekentsika ny didy sy ny fitsipiny, miteny izy hoe zao tia ny didiko, tia ny fitsipiko, tia ny lalako. Ankatoavy fotsiny ireo raha tia anareo. Raha tia ianareo dia aoka anaraka ny didiko. Raha tia anareo dia aoka ankatony ny teniko. Fa tsisy mahavita an'izany, tsisy manatanteraka an'izany. Mandeha amin'ny izay tiany ihany, mandeha amin'izay mahafinaritra, mandeha amin'izay fifalifaliany fo. Izay ny habetsahany zanak'olombelona. Ary tsy hitan'Andriamanitra izay atao, na te-hana tsara, na te-hana soa, na te-hanome fandresena ambony indrindra izy, tsy afaka. Satria izao, satria ilay olona tsy tia, satria ilay olona tsy mihaino, satria ilay olona tsy mankatoa. Inona ary no ataony? Dia hozy izy hoe avelao ary, safidy no apetrany. Na ianao hisafidy fiainana, na ianao hisafidy fahafatesana. Zavatra lalana roa ihany angely no andehanany. Inona izany ny zavatra andrasanao eto amin'izao tontolo izao teny? Inona izany ny zavatra antenainao? Tena raha izao fiainana izao nge, rahantsika mahita zava-misy rehetrarehetra, inona mbola antenainao? Mandalo izao fiainana izao. 70 na 80 taona, misy mbola mahatratra 90 taona, 100 taona. Fa ny tena marina dia tena mandalo. Misy mahatratra 70 sy 80 tsony ary. Misy maty 2 taona, misy maty 2 taona, misy maty zaza, misy maty tanora, misy maty ao anatin'ny fanterana. Fa mandalo. Malahelo tsika rehefa misy maty, mikokoko mitomany amin'ny fisarana. Fa ny tena marina tsika rehetrarehetra izao dia miandry an'izay fahafatesana izay daholo. Tsika rehetrarehetra izay no andrasantsika eto, na ny fahafatesana na ny fiavian'i Jesosy Kristy. Fa samy miandry, samy mialy eto amin'ity tany ity. Fa androany Tompo manatodika kely aminao, manontany ianao hoe raha hialy eto ianao, ho aiza? Aiza no eritreretinao aleha? Aiza ny safidinao? Fa safidy izany teny izao. Apetrak'Andriamanitra izany safidy izany. Izao izany no apetraka, izao izany no safidinao. Aza miandry an'izany hoe rehefa maty ahy, avelao any, tsia. Izao izany ny apetrak'Andriamanitra. Izao izany no tsy maintsy safidinao. Izao ianao tsy maintsy manapa-kevitra an'izany. Dia sao dia tara ianao, sao dia tara. Safidio ary izay alehanao androany. Ho aiza ny tianao? Anaraka an'ilay tena tianao ve? Sa anaraka an'izao tontolo izao ilay tianao? Ao misy miteny aminao hoe tena tianao, dia ilay Andriamanitra nahary lanitra sy ny tany, ary nahary ianao koa. Ary misy ny tena tianao, misy zavatra tianao dia ny tany izay iainanao amin'izao fotoana izao sy
ny filany rehetrarehetra eto amin'ity tany ity. Apetraka ny safidy androany. Aiza ho anao izay miheno an'ity androany? Inona no tena safidianao? Inona no tena tianao aleha? Inona no andrasanao? Anjaranao misafidy. Fa Andriamanitra eto miteny aminao mazava amin'ny alalan'ny teniny hoe manoatra no mpandresy ianao amin'ny alalan'ilay tianao. Nisy mpiady anankiray tato anaty baiboly izay fantatsika tsara dia Davida. Fantatsika tsara fa na ny ankizy kely mahafantatra an'izany tantara izany hoe nisy an'izany Davida sy Goliaty izany. Davida tsy mpiady, Davida tsy miaramila, Davida tsy mpanao boxe na mpanao ara-marsiô, Davida mpiandry ondry. Tany an-tsaha ny asany, miandry ondry any an-tsaha isan'andro. Ary tsy hitan'ny olona akory ary izy misy fotoana tena adino izy. Tsy hita akory nisy fotoana rehefa nisafidy mpanjaka dia natsoina ny raita-po amin'ny rehetrarehetra. Dia adino Davida. Adino satria tsy hita akory ay misy an'izany Davida izany any an-tsahany. Tonga ny rahalahy rehetrarehetra naseho tsisy izy maray ary. Ary ny nanontany ny mpanontany hoe izay ihany ve tapitra? Ay mbola nisy tokoa any. Ay adino izany hoe tsy miavina akory ary izy. Ary nandritra amin'ny fotoana maro niantsiny ilay lehilahy goavana, efa mpiady, efa nanao fazarana, efa tena mpiady ary mpandresy natahotra ny olona rehetrarehetra, sady ngeza, nofosana, mahay miady, manana fitaovam-piadiana rehetrarehetra ampy koa. Niantsy niady teo amin'ny zanak'Israely nandritra ny fotoana lavalava. Fa dia tsisy sahy. Tena hoe nanaiky teo anatrehany zanak'Israely, tsisy sahy niditra, tsisy sahy nikitika azy. Navela ny aino sy nijerijery ny antsy adiny sy ny vava nataony teo isan'andro. Fa rehefa tonga kosa Davida avy any an-tsahany, nahita inona izany zavatra misy ato izany? Izy io lehilahy io. Io ve ny miantsa ny vahoakan'Andriamanitra? Ary tonga dia savy hatrany izy satria natoky ilay tia azy tao anatiny. Satria nino? Fa mampandresy azy ary manoatra no mpandresy izy amin'ny alalan'ilay tia azy teo amin'izay nekeny sy fantany fa eo aminy. Niditra tao anatiny ady izy ary nivoaka mpandresy izy ary mitondra ny fandresen'ny zanak'Israely mihitsy azy. Ary izay mihitsy ny zavatra nilazainy. Ianao manantona anahy amin'ny herinao, ny tanjakao. Ianao manantona amin'ny lefina amin'ny fitaovam-piadianao, fa izaho manantona anao amin'ny herin'i Jehovah Andriamanitra. Ary izay mihitsy ity teny ity. Manoatra ny mpandresy izy tamin'ny alalan'ilay tia azy. Dia Andriamanitra ilay nonoiny sy nekeny ary tao anatiny. Inona ny adinao ankehitriny? Inona ny olanao ankehitriny? Inona ny zavatra hatrehanao ankehitriny? Io ady hatrehanao io, io olana hatrehanao io, io zavatra hatrehanao io e. Tsisy dikan'io anatrehan'ny Andriamanitra. Tsisy dikan'io nataon'Andriamanitra handalo angetreny e. Mba ninona isandratanao? Nataon'Andriamanitra handalo io ampitombo anao, nataon'Andriamanitra mandalo fotsiny io mba hitanao hoe ohatrany ahoana izany fifaliana rehefa mandresy izany. Raha te handresy ianao ekeo ilay tianao, ekeo ny lalany, ekeo ny fitsipiny, ekeo ny didiny. Raiso izy hitoetra ao anatinao mihitsy, hiara-belona aminao. Ekeo izy hitondra ny fiainanao manontolo. Ekeo izy ho didinao sy lalanao ary fitsipikao. Ekeo izy ho tomponao sy mpamonjy ny fiainanao. Androany tsy mbola tara izany.
androany tsy mbola tary zany, mbola misy fotoana ahafahanao misafidy amin'izany androany, mbola misy fotoana ahafahanao mandeha miaina ao anatiny sady tsy fitsipika izany mba hatanteraka amin'ny fandresena ho anao. Tadidio fa mety hoe mandeha ihany any amin'ny fiainanao eto amin'izao tontolo izao e. Hoy ianao hoe fa maninona nefa ny fiainako izao e. Hoy ianao hoe milamina ihany any amin'ny fiainako izao e. Inona moa ny olako amin'izao? Mety hoe misy olana foana, fitenin'ny olona foana hoe ny olana ange tsy maintsy misy e. Fitenin'ny olona foana hoe sy ny olana izany misy foana e. Ohatra mandeha ho azy eny ihany, velona eny ihany, mijoro eny ihany, izao ihany dia ihany. Ohatra ny hoe mandalo fotsiny, rehefa misy toriteny ohatran'izao, rehefa misy antso ohatran'izao, hoe sy efa henonay foana izany. Isan'andro moa ianao ovinany tsy maheno toriteny. Toriteny any amin'izao fotoana izao eny amin'ny aina aman-jery rehetra rehetra, eny Akalamanjana, any am-piangonana, n'aiza hainonao an'izany toriteny izany daholo. Ao anaty Facebook feno, manokatra ianao dia misy tenin'Andriamanitra ao, misy tenin'Andriamanitra mandrakariva ao mandalo ao masonao. Fa ny akamaroan'ny zanak'olombelona tsisy raha andreny izany. Tena marina rehefa tonga eo amin'ilay tenany matso toriteny dia alefa any any. Tonga dia alefa any tsy ampandalovina akory. Tsy fantatra ao fa izay nefa ilay tena fiainana. Tsy fantatra ao ve fa izay ilay tena fandresena ho anao? Mieritreritra ve ianao fa hoe eto amin'izao tontolo izao ihany fiainana? Tsia. Mandalo izao fiainana izao, mandalo ny eto amin'izao tontolo izao. Mandalo io fiainana atrehanao io, fa mbola misy fiainana maharitra mandrakizay miandry ianao. Ao aorian'ny fahafatesana na ao aorian'ny fiavian'i Jesosy Kristy, mety tsy handalo fahafatesana akory ny olona iray, fa mety hoe tonga Jesosy dia tapitra amin'ny fiainana, na ianao miakatra na ianao mijanona. Misy lalana anankiroa izay andehanan'ny olona. Tsy fantatro hoe ahoana ny eritreretinao, hoe eto ihany ve dia tapitra dia avelao any e, izay fiainana mbola tsy hitany avelao any. Izay ny fitenin'ny olona be da be, hoe fiainana mbola tsy hitanay izany avelao any. Izao aloha ny hitanay, androany aloha ny hitanay. Ie, efa mampafantatra anao Andriamanitra, efa mampafantatra anao ny Tompo. Fa raha mino ianao dia ahita ny voninahitr'Andriamanitra. Misy lalana anankiroa izay andehananao, na fiainana na fahafatesana. Iza amin'ireo ny andehananao, iza amin'ireo ny inonao, iza amin'ireo no raisinao. Safidy dia ny mbola eto ambonin'ny tany. Izay no safidy. Amin'izao ianao no afaka misafidy an'izany. Izao ianao no afaka mandray décision. Fa raha efa maty dia tsisy dikany intsony izany. Raha mbola velonaina ny olona dia mbola misy fanantenana ny aminy. Satria izay ny afaka mandray décision, izay ny afaka mandray fanapakevitra hoe za andeha, za hibata fandresena, na hoe za avelao amin'izao fotsiny fa mety amin'izao fiainana izao tsy rarako izay fiainana faharoa any ambadika. Amin'izao ianao raiso ny décision. Tsisy nge hoe tsy afaka miaina intsony rehefa manana an'izay décision izay. Tsisy hoe tsy afaka miaina intsony ianao na hoe ho borné ianao, voahidy ianao na ho gadraina ianao. Tsisy fa miaina normal, fa miaina amin'ny fahendrena, miaina amin'ny fahamarinana, miaina amin'ny fahitsiana fotsiny, miaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra fotsiny. Ary mifaly ao anatin'izay dia miandry an'ilay fiainana faharoa any amin'ny fiainana mandrakizay, na hijaly mandrakizay na ho sambatra mandrakizay. Izay fotsiny anjaranao misafidy androany. Fiainana sa fahafatesana? Teo mpandresy ve ianao amin'ny alalan'ilay tianao afaka andraisanao izay fandresena izay. Raha tianao koa izy dia raiso ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Ankatoavy ny didiny arao ny fitsipiny arao ny lalànany maneke azy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao izy ilay Andriamanitra velona, ilay izy hatrizay ary mandrakizay, izy ilay tsy miova maly sy anio mandrakizay.
izy ilay tena tianao a, izy ilay mahay ny zavatra rehetra, izy ilay tompo ny zavatra rehetra, izy ilay fananome ny teny fikasana rehetrarehetra ho anao a, nafiry ao aminy eny amin'ny alalan'ny amainina. Izy ilay mahatanteraka n'izay rehetra angatanao, izy ilay mahatanteraka n'izay rehetra nofinofinao, izy ilay manatanteraka, le mahay manatanteraka ny zavatra rehetra. Lay tsy takatra ny sainao tsony, lay tsy vitanao tsony, izy mahatanteraka n'izany rehetra izany a. Raiso izy, ekeo izy, arao ny didiny sy ny fitsipiny a, maneke ny lalàny rehetrarehetra, fa tianao izy a, ary anavitra, amonjy, ampandresy anao raha tia azy koa ianao. Voninahitra ho an'Andriamanitra rehetra any a, fiadanana ane ho aminao tsiraray avy, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ilay mpanjaka amin'ny mpanjaka, ilay tompony tompo. Alleluia, amen. Efatinandamande usambatano, efatinandamande ulafachano, efatinandamande iakachano, efatinandamande